Mandritra ny roa taona dia tsy azo indray anjara amin'ny tolobidy ao anatin'ny tetikasa-panamboarana foto-drafitrasa avy amin'ny banky iraisam-pirenena ny orinasa Kolejy Masindahy. Nanambara ity rafitra mpampindram-bola iraisam-pirenena ity fa voasazy mandritra ny roa taona ny Kolejy noho ny fikarakarany fiorana tsara-draviny tamin'ny governemanta malagasy nandritra ny fotoanany sy ny tolobidy amin'ny famindranany fitantanana ny seranam-piaramanidina Antananarivo sy Nosy. Voasazy toraka izany ihany koa ny orinasa roa izay nandray anjara niaraka tamin'ny Kolejy tamin'ny famaliana ny tolobidy. Eritaona sazy miantona sy eritaona sazy miatra tsy ahafahana mandray anjara ny tolobidy no sazy azony ADP international ary sazy miantona no azony Bouygues Bâtiment International. Nahemotra roa herinandro ihany koa ny fidiran'ny mpianatra amin'ny faritra Vakinankaratra tao anatin'ny noty Navoaka ny 4 Janoary no nanambarany ministeran'ny FANABEAZANA izany fanemoran izany ka lasa ny 17 Janoary fa tsy ny 5 Janoary indray ny fidiran'ny mpianatra any Vakinankaratra. Nanazava izy fa maro ireo tranga voamarina fa Covid-19 hita ao amin'ity faritra ity ary tsy ny olon-dehibe ihany no tratran'izany fa ny ankizy ihany koa. Mandritra ireo roa herinandro mbola eto ny fampianaran'ireo dia tsy maintsy mandray fepetra ny sekoly mba hisoroana ny fiparitahan'ny valanaretina toy ny fanadiovana sy famindrana ranom-panafody ireo efitra fianarana ary tokony efa miomana ihany koa ireo tompon'andraikitra rehetra mba handraisana ny fidiran'ny mpianatra manaraka ny fepetra ara-pahasalamana ho ny fanazavany tompon'andraikitry ny fanabeazana eny anivon'ny faritra Vakinankaratra. Nitoetrany ny asa fitsirihana ny toe-tany ataon'ny orinasa Kolejy etsy Mitohy saingy raha tafiditra tao anatin'ny faritry ny Kolejy Masindahy Misely izany asa izany ny latsinainy teo dia efa ivelan'ny Kolejy izany no Mitohy hatramin'ny omaly-talata. Voatery amin'ny sisin-dalana ilany araka izany ireo mpandeha tongotra no mandeha satria voabahan'ny fiarabe sy ny fitaovana fanaovana ny asa fitsirihana ny sisin-dalana andaniny. Ny fitsirihana ny toe-tany no ahafahana mamaritra raha toa ka azo akisaka 2 metatra ny toerana asiana ny andry na avoaka anaty arabe ho ny sekretera-mpanjakana misahana ny tanàna Vaovao sy ny toeram-ponenana nandritra ny fandalovany tao amin'ny televiziona malagasy ny talata teo. Ho fanehoana ny tsy fankasitrahana ny fametrahana ny andro eo an-tokotanin'ny sekoly dia navoaka ny mpitantana hitsatoka teo amin'ny toerana nanaovan'ny orinasa Kolejy sy ny asa fitsirihana ireo sora-baventy nolanjainy mety milalo sasany ny alahady teo.